Teo amin'ny efatretsy ny olona nivory tao Vatican sy Andalabe madinina ny Roma tamin'ity sabotsy maraina ity anome voninahitra ny Papa François ilay Papa malala ny vahoaka mihoatra ny 5,4 tamin'ireo no tonga nanatrika mivantana ny fitaom-pivavahana teny amin'ny kianjan'i Saint-Pierre tonga tao Vatican ihany koa ny Flou Ange Rajoelina sy ny vadiny ary ireo zanany nanatrika ny sorona masina fanaovam-beloma ny Ray Masina. Any olona no higadina eny amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny nofo mangatsiaka ny masivony Madagasikara ao France Rizara Johnson ikambana amin'ny diaspora maro sy antoko politika samihafa no tonga nampaheny ny fianakaviana tao masivo tao Paris ny 13 aprila teo. Sy mbola nanome valiteny teo anivo ny prefektura ny polisy n'Antananarivo na defa herinandro lasary no nalefa ny fangatahana anatanteraka hetsika ho fanamariana ny fety ny asa ny iray ho avy izao hoy ny SSM isa-taona dia misy olana hatrany ny fanomezana lalana ireo sendika anao hetsika ho fanamariana ny fety ny asa raha ny fanazavana. Vao maliana no nisy andianona saika hanapaka ny andron-jiro manazava ny tanàna n'Ambohitsoa ary ny fanenjehan'ny ponina nandray andraikitra amin'ny fanentanana ny ponina ety amin'ny fokotany Ambohitsoa iary ny fodrafitrasa manazava ny tanàna araka izany ny sefokotany no mafisina sy namboarina ihany koa ireo andron-jiro mbola mijoro. Manatra ny alamba toko lasy toko vavy tonga soa anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao asany isika anaraka izany sy hatramin'ny farany nisa teo amin'ny efatretsy ny olona nivory tao Vatican sy Andalambe manodidina ny Roma tamin'ity sabotsy maraina ity hanome voninahitra any Papa François ilay Papa malala ny vahoaka mihoatra ny 5,4 tamin'ireo no tonga nanatrika mivantana ny fitaom-pivavahana teny amin'ny kianjan'i Saint-Pierre ipokolona ihany koa ny arabe tao Roma nandritra ny fandalovan'ny vata nisy ny Papa François izay nalevina amin'ny Basilika Sainte Marie Majeure tonga tao Vatican ihany koa ny Flou Ange Rajoelina sy ny vadiny ary ny zanany nanatrika ny sorona masina fanaovam-beloma ny Ray Masina rantsika ary ny famitsinana izay vaovao zay amin'ny sary ny France 24. Tamin'ny folora maraina natomboka tamin'ny fidiran'ny vatapaty natao tamin'ny azo Sizinc teo amin'ny parvis lehibe any Basilika Saint-Pierre ny lanonana nisy tiaka sy fiderana nanakoako avy amin'ny vahoaka nanome voninahitra farany any Papa François izay nodimandry tamin'ny 29 taonany noho ny AVC. Tamin'ity fanompo-pivavahana manetriketra ity nitarika ny lamesan'ny kardinal Giovanni Battista Re teo anatrehany kardinal misa 5,590 sy eveka sy pretra hatrany amin'ny 50 sy 700. Anisan'ireo nanatrika koa ireo filoham-panjakana sy mpanjaka maro maneran-tany toy ny Amerikana Donald Trump, ny Fransay Emmanuel Macron, ny Breziliana Lula, ny Argentine Xavier Milei ary ny Flou malagasy Ange Rajoelina sy ny vadiny ary ireo zanany. Manohina ny fo ny mahita ny fiombonan'izao tontolo izao eto amin'ny kianjan'ny Masindapiera eto Vatican miara-miondrika manoloana ny Papa Ray Masina hoy ny Flou Ange Rajoelina tamin'ny tambazotrany. Ny fahatsiarovana ny vavaka ary ny anatra napetrany anie itoy anazava ny diantsika naneho afaliana sy fanajana lehibe ireo mpino nanatrika ny laza Papa François no mariky ny fandriam-pahalemana sy ny fandraisana ny rehetra. Mihoatra ny 5,4 ny mpino tonga teny amin'ny kianjan'i Saint-Pierre ny maraina tamin'ny fanompo-pivavahana fametrahana ny Papa François. Fotoana iray mampiray fo hoy ny fanazavana. Nalevina tao amin'ny Basilika Sainte Marie Majeure i Papa François.
Tompivavahana nanetriketrika sy voahomana tanteraka moa no nentina nanaova veloma farany ny an'ny papa fahenina ambienipolo sy roanjato izay nodimandry tamin'ny alatsinainy lasa teo ity. Tsy nampoizina nefa ny hafaliana sy ny faneho-kevitra lehibe avy amin'ny vahoaka. Solotena ny fandriampahalemana sy ny fandraisana ny rehetra izy. Papa ho any rehetra, olona tena marina, hoy ireo mpinona natrika teny amin'ny kianjan'i Saint-Pierre. Taorian'ny lamesa dia nalevina tao amin'ny bazilika Sainte Marie Majeure i Papa François araka nambaran'ny Vatican mandidina ny 5 sy 1 hetsy ny olona nanao veloma farany azy teny amin'ny lalambe tao Roma. C'est l'image qui restera. La lente traversée du cercueil du pape défunt dans les rues de Rome. Sous les applaudissements. Une page inédite dans l'histoire des obsèques papales. Anio alina no higadona eny amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny nofo mangatsiaka ny masoivony Madagasikara ao France. Rijla Johnson mpikambana amin'ny diaspora maro sy antoko politika samihafa no tonga nampahery ny fianakaviana tao amin'ny masoivo ao Paris ny 13 aprily lasa teo. Sibelara Andriamazava. Ny 20 aprily teo no namony ay ny masoivony Madagasikara ao France atao Paris teo amin'ny fahasivy amin'ny 70 taonany. Ankoatra mamasoivo ao frantsazy no mepahifana feno ny solotena ny anivo ny fiketrehana masina Vatikana ao amin'ny fanjakany Monaco, fanjakany Andorra, Espagne, Portugal ary Israel izy. Ny 13 teo no nisy ny fitoam-bavaka manokana tao masoivo ny tondranam-bavaka ny fialan-tsasatry ny fanahiny. Tonga nampahery ny fianakaviana ihany koa ny fikambanana antoko politika samihafa malagasy ao France. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Anio alina no higadina amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny nofo mangatsiaka ary andrasana amin'ny vilaka Sisivandry ny alarobia 3 aprily kosa nanaovana ny fandevenana any Antsapandrano. Tsy mbola nanome valiteny teo anivon'ny préfecture ny polisy n'Antananarivo na dia efa herinandro lasa teo no nalefa ny fangatahana anatanteraka hetsika ho fanamariana ny fetin'ny asa ny iray me ho avy izao ny SSM isan-taona dia misy olana hatrany ny fanomezana lalana ireo sendika anao hetsika ho fanamariana ny fetin'ny asa miafara amin'ny tsy fanomezana lala mihitsy azy izany na dia diabe sy fifanankalozan-kevitra aza no entiny sendika ny mpiasa anamariana ny iray me taratry ny tsy fanomeza ny fanjakana lanja ny mpiasa malagasy ny fanohitohinana ny fikasana anao hetsika fanamariana ny fetin'ny asa nefa no sehatra hahafahan'ireo sendika marolafy maneho sy mampafantatra ireo olana maro sedray ny mpiasa malagasy hoy hatran'ny SSM fanadazina amin'ny sariny Megarneftsona. Marary ny mpiasa malagasy na amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana na amin'ny sehatra tsy miankina hoy ireo sendika ny mpiasa. Ny taona 2024 ohatra no nisy ny fampiakarakara farany teo amin'ny asa-panjakana raha toa tsy mihoatra ny 100% io fiakarana io ho an'ny sehatra tsy miankina. Efa tsy mifanaraka amin'ny sondrom-bidim-piainana intsony ihany koa ny karama misy amin'izao raha ny zava-misy miasa mba ho velona sisa ny mpiasa malagasy hoy hatrany ny sendika. Maro ireo fepetra tokiraisy ny fanjakana manoloana izany ary manana tolo-kevitra maro ny sendika amahany ireo olana ireo. Hatreto anefa tsy afaka maneho hevitra araka ny tokony ho izy ireo sendika noho ny fisian'ny sakany isa-taona tsy ahafahan'izy ireo manao izany mandritra ny fetin'ny asa mariana ny voalohan'ny volana May. Ny mampalahelo aloha any dia tsoriny andro raisam-pirenena izy io natokana ho an'ny fetin'ny asa. Samy miasa daholo angamba na hatrany amin'ny filoham-pirenena mbola mpiasa ary na ny préfet dia mbola mpiasa. Maninona ny fanao an'izany amin'ny andron'ny fetin'ny asa. Tsy azonay mihitsy zany fa isa-taona izay manana olana foana amin'ity resaka fanomezan-dalana ity. Ka eto izay dia manao antsoavy no hoe ataovy mitovy. Ny 20 marsa dia andro iraisam-pirenena ihany koa. Maninona ny fanjakana miazakazaka mankalaza an'izay. Raha ny tokony ho izy arany dia ny fanjakana mihitsy no mba manampy anay ohatra ny andro ny 20 marsa izay anampin'ny fanjakana ny vehivavy ka miara-mankalaza an'izany. Ny mpiasa no fototry ny famokarana sivy ny fandoava-ketra ho hatrany ny sendika
arena tokony omeny fanjakana lanja ny mpiasa ka mila hitadiavana vahaolanaingana ireo marary ny mpiasa malagasy. Dia be arana fifanankalozan-kevitra ho tanterahana eny amin'ny tany Menabe Tsaramasay no anatin'ny fandaharam-potoanan'ireo sendika anamariana ny fetin'ny asa ny iray me ho avy izao raha ny fanazavana trany. Fa vaomaly alina indray no nisy andian'olona saika hanapaka ny andrin-jiro manazava ny tanàna Ambohitsoa ary ny fanenjehan'ny mponina nandraindraikitra amin'ny fanentanana ny mponina ety amin'ny fokontany Ambohitsoa hiaro ny foto-drafitrasa manazava ny tanàna arak'izany ny fokontany no amafisina sy namboarina ihany koa azafady ireo andrin-jiro mbola mijoro nanentana ny mponina anome fanampim-bavaony amin'ireo manapaka sy makan-jiro manazava ny tanàna ny toanivon'ny fokontany fanandadiana raha tsika amin'ny Njakandriamahery sy mekarana fijanona. Toy izao hitantsika izao ny fanamafisana tsirairay ireo andrin-jiro manazava ny tanàna izay fanomezana avy amin'ny TV+ Madagasikara ho an'ny fokontany Ambohitsoa nandritra ny fankalazana ny 20 taona ny TV+ Madagasikara. Fiara-miasa tamin'ny fokontany sy ny mponina ety an-toerana vao omaly tamin'ny 2 ora maraina mantsy no nisy tranga fangalarana andrin-jiro ary ny fanenjehan'ny mponina tety an-toerana. Endriky le izy aloha tsy hita mihitsy hoe iza na iza le manao an'le action zany fa hita fotsiny hoe simba daholo zany le foto-drasa izay natolotry ny TV+. Mampalahelo fa le tsika samitsika tsy atao hoe tsy tia fandrosoana zany le olona mahavita an'izay zavatra izay. Endriky le fanombana zany dia misy karazany atao hoe tokana saro zany satria tonga dia misy manongotra mihitsy zany le jiro. Dia misy anankiray moa zany hatramin'ny poteau zany tonga dia nongotra hatramin'ny béton mihitsy nefa ny antsy le béton. Dia izay. Manentana ny mponina eto Ambohitsoa hiary ireo andrin-jiro manazava ny tanàna arak'izany ny fokontany. Fanentanana ho an'ny mponina angamba eto amin'ny fokontany Ambohitsoa Kajolava Ivanja. Dia manentana an'ireo mponina rehetra mba ho sarotiny amin'ny foto-drafitrasa iombonana tahaka itony satria mampalahelo dia mampalahelo raha isika no mena fahazavana dia mindray lasa miaina anaty aizina indray. Fanetry be ny firenena ataoko angamba tena manimba ny fampandrosoana ifotony izay efa nidivana hatramin'izay ary nidivana ihany koa tamin'ireo olo-mpanjakana izay mipetraka eto indrindra ny lehiben'ny orinasa TV+ Madagasikara. Dia nisy ny andraikitra niraisina aloha mahakasika an'izay zavatra tsy nitazabotsy ny fokontany misy moa ny atao hoe tamberina andraikitra na tamberina adidy ho an'ireo mponina izay aloha eto amin'ny fokontany dia nandray antanana aingana izahay eto amin'ny fokontany ary nisy koa ny sensibilisation an'ireo mponina izay manakaiky an'ilay foto-drafitrasa toy ny poteau misy an'ilay jiro mba hianara-maso handray antanana ny fiarovana an'ireo jiro ireo. Dia isaorako manokana aloha fa nisy ny mponina namaly ny antso na dia natao hoe fohy dia fohy ary zay zavatra zay fa tsika koa tsy miandry ela namaly ny antso ireo mponina misy ihany koa dia manao ity hetsika ho atao androany ity dia misy ireo mponina izay nandray antanana ny poteau izay mifanitsy ny tranony dia anao ny soudure tahaka ny ataonay fokontany zao zany. Ny antso ny mponina hanome fanampim-baovao ihany koa ny fokontany raha mahita tranga mampiayay indrindra mahakasika ireo alatra andrin-jiro amin'ny alina izay nisesisesy tatoato hoy ny fokontany. Eto dia manao fanentanana ihany koa an'ireo mponina rehetrarehetra izay manana renseignement mahakasika an'ireny olona manimba na foto-drafitrasa tahaka itony dia mba ilaza ety amin'ny fokontany satria mijanona tsiambaratelo izany vaovao izany ary raha ohatra ka matahotra ianareo manatona birao tompoko. Anaraka ny Risabindray aloha isika. Ny pedy Andry Rajoelina tonga eto Roma izay mianakavy. Manao veloma farany Papa Raimasina tsy voakosoka tompoko ireo fotoana miavaka ny fampitsarako taminy tamin'ny pahatsorana sy tampitiavana. Ny 12 Aogositra 2024 nanona manokana nampisehoany anay ilay saritsambo natolotro azy tamin'ny fitsidihany any Madagasikara izay aranty ny ampitiavana amin'ny trano fandraisany ireo filoham-panjakana izay mitsidika azy teto Vatican. Amin'ny anarany boaka malagasy miondrika ampanajana sy manome voninahitra ny iray masina Papa François
olony finoana sy mpamafy fiadanana ny tenako. Ny vaovao politika eto Madagasikara, ny gazety vahiny naneho hevitra nahita ny filoha malagasy ao Vatican amin'izao fotoana izao niavaka ary nodirain'izy ireo manokana ny filoha malagasy mivady nandritra ity fotoana ity ary tsy latsa-danja manoloana ireo filoha maro ereran-tany. Ny pejy Jaunirinina Ravanimezanjoa nandeha ny andro vary tokony hotsinjaina ny alakamisy i Nicolas 24 taona sy ny zanany Liva 14 taona tao Ambatomainty Antongona i Mertsiatosika no niseho ny tantara. Efa nandritra ny herinandro mahery no ny andro vary izy ireo satria hoe ny alakamisy no hotsinjaina io vary io. Lalana makany anefa zareo no nisy andian'olona nitondra antsy sy zava-maranitra ny sakana azy ireo. Avy hatrany dia nidaroka ny Nicolas. Nanjera tamin'ny tany izy dia nidaroana tamin'ny famaky antsy ary zava-maranitra. Tafatsoaka kosa ilay zanana ny lahy antsoina hoe Liva ary namonjy ny tranony. Io zanany io ny vavolombelona nahita maso ny toerana sy ny zava-miseho rehetra tao. Nanenjika io ireto mpamono olona ary tafiditra tao an-trano mihitsy. I Liva dia efa voatsatoka antsy sy voatifitra totondry sy voavono io hitantsika amin'ny sary io. Avy eo ireo mpamono araka ny tantaran'ny Liva dia lasa ny antso fokon'olona i Liva. Jery ny rainy tany amin'ilay toerana nitrangany ny famonoana azy nefa tsy tao intsony. Gaga ary nijereny ay efa tany amin'ny tranony ireto namono maty i Nicolas ary ireto namono ihany no nanatitra ny razana tao an-tranony avy eo. Ny antso gendarme avy eo ireo mpamono dia nilaza fa mpangalatra tsaramaso ireto ny vonony izay marina fa sady manana tany betsaka ary mamboly sy miompy ao an-toerana. Omaly natao autopsie ny razana nangatakaram-pihavanana ireto navandoza. Ny anio vao tonga teny an-toerana ny fianakaviany ny maty rehetra nanomboka tsy natanty ny famonoana ny avany. Ny antsony nifandray tamin'ny commandant brigade gendarmerie to Mertsiatosika ny tenako. Ity farany izay nifandray amin'ny procureur ary ny arivadeo dia anisambotra azy ireo ary efa ao amin'ny branche jandary ihany koa ireto mpamono. Ny fanadihadiana no amaritra ny tenina zava-misy marina. Ny pejy Patrick Rarmanana Vatican niaona tao Basilika Saint-Pierre i Donald Trump sy Volodymyr Zelensky. Talohan'ny fotoam-bavaka fanomezam-boninahitra ny Papa François dia niaona fohy tamin'ny Basilika Vatican ny filoha Amerikanina Donald Trump sy ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky. Laza moa Zelensky fa mbola iona mahatra kokoa izy roa tonta. Tazana teny toerana ihany koa ny Prime Ministra Britanika Keir Starmer sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky ary ny filoha Amerikanina Donald Trump mbola manamarika ny fampihavana sy ny fandriampahalemana hatrany ny Papa François ka ny fotoana nanaovana veloma farany azy dia misy ny fampihaonana ahitana fihavanana. Tsy atahorana ny hoavin'ny asa mifandraika amin'ny haitao arakajy mirindra ho ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo na dia ho aza ny firoborobon'ny intelligence artificielle. Mbola mahasarika mpianatra maro ny sampana informatika ny haitao arakajy mirindra raha ny hita eny amin'ny anjerimanontolo. Miamvelatra ihany koa ny sehatra sa afaka tanterana ireo nazy fiofanana ary misandrakatra any amin'ny fambolena ny banky izany. Sinjaka Andriamahery omekandrina fitsarana. Manavanana ny mpianatra malagasy amin'ny sokajy siantifika ny haitao arakajy mirindra. Mbola maro ihany koa ireo mpianatra mahazo ny mari-pahaizana baccalauréat no misafidy ny sampana haitao arakajy mirindra. Ny tanora malagasy isan'ny sangany maneran-tany amin'ny fikirakirana ny haitao arakajy mirindra hany ka maro amin'izy ireo no mandrato fianarana any ivelany. Mbola miroborobo arak'izany ny fampianarana ny haitao arakajy mirindra ho an'ireo tanora. Anton'izany ny fahafahana mampiasa ny haitao arakajy mirindra hampiroboroboana ireo sehatra maro toy ny fitantanam-bola, ny banky,
ny fambolena. Ny 70% ny ankizy mpianatra tsy university dia miasa any ivelany daholo amin'izao fotoana izao. Ny ambiny kosa dia maniry ny asa eto zany hijanona amin'ny reto société eto Madagasikara eto. Izany hoe tiako tenenina an'izay ny resaka sy ny tontolon'ny informatika dia tsy mijanona maha informatika anazy ka hoe tapitra hatreo ny asan'ny informatika fa mivoatra isa-taona izy io ary afaka miasa amina taranja hafa toy ny agriculture, ny resaka banque zao ohatra dia mila ny informatisiana foana zareo ny resaka gestion any amin'ny fiasana any dia ilaina informatisana voaingana kely zao no misy projet anankiray izay nivoaka tena tsisy idirany informatika ilay izy fa misy idirana amin'ny fitantanana orinasa nefa ilay izy izay tena ilaina ny mpianatra momba ny informatika rehefa ao aoriana kely ao izany hoe tsy mijanona amina resaka hoe informatika dia tapitra eo ilay izy fa afaka miara-miasa amina taranja maro sy sapananasa maro zany ny informatika izay tena hoe tsy lanisan'ny asa izay afaka idirany reto ankizy mpianatra ato reto rehefa mivoaka ato aminay. Isan'ny miteraka ady hevitra be ihany koa nefa amin'izao fotoana izao ny fivoaran'ny intelligence artificielle ny amin'ny hoavin'ny tsenan'asa ho amin'ny haitao arak'atsy mirindra. Tsy misy atahorana izany hoy ireo mpianatra satria mifanampy ary tsy mifamono ny haitao arak'atsy mirindra sy ny intelligence artificielle. Ary misy hatrany ireo teknisianina mpikirakira ny fitaovana ao ambadiky ny intelligence artificielle. Oui, satria ny intelligence artificielle tsy hivoatra raha tsy misy informaticien. Satria ny informaticien no hoe manao anazy zany, créer anazy. Dia izy tsy afaka hoe intelligence artificielle izy hoe mandeha irery hoe manana intelligence fa tsy maintsy misy aty ambadika foana zany hoe dia izay ilay aty ambadika izay informaticien any ambadika. Raha amin'izao fotoana aloha tsy mbola misy atahorana mihitsy zany satria izay hoe izay no micréer an'ilay izy, olombelona zany no micréer an'ilay izy dia tsy mbola misy atahorana mihitsy aloha. Izy koa zany hoe ny saina zany tena mila miasa ao anatin'ilay zavatra. Raha vao dépendant amin'ilay intelligence artificielle dia lasa very, izay ilay tena very. Fa ny saina zany mila miasa foana amin'ilay zavatra dia mety tsisy atahorana mihitsy eo anatiny. Nisy ny fampiaonana mivantana teo amin'ny mpianatra haitao arak'atsy mirindra sy teo amin'ireo orinasa lehibe misehatra amin'ny asa haitao arak'atsy mirindra androany. Mila mipirobirobona ny varotra eny amin'ny tambazotra tserasera sy eny amin'ny vovonana nomerika. Ialana tsikelikely amin'ny fikirakirana lela vola mivantana ho ny mpandrarara barotra. Vao maika mampitombo ny ambana sy ny tsy fandriampahalemana ny mbola fampiasana lela vola mivantana amin'ny tontolon'ny varotra raha ny fanazavana hatrany. Tokony ho beazina amin'ny fampiasana ny vola alefa amin'ny finday araka izany ny mpanjifa sy ny mpivarotra. Andrela Larso sy Marcelin Mbovonjy no ny fanajajina. Tsy afa-miala amin'ny fampiasana teknôlôjia vaovao intsony ny tontolon'ny varotra eto Madagasikara. Efa maro amin'ny malagasy no mikirakira sy mampiasa ny tambazotra tserasera amin'ny fiainana andavanandro. Efa manomboka ho be mpijery sy ampiasaina amin'ny varotra samihafa ihany koa ny tambazotra tserasera. Manoloana ny firongatra ny tsy fandriampahalemana amin'ny endriny samihafa izay miteraka fahaverezam-bola sy fananana amin'izao. Mila pirobirobona ny varotra amin'ny tambazotra tserasera. Saingy mila mpahafantarina ny mpanjifa kosa nefa ireo vovonana nomerika azo antoka sy ara-dalàna. Ny resaka hoe sécurité ana paiement amin'ny alalan'ny mobile monnaie. Izany hoe ianao zany tsy mitaitaina ianao mandeha miantsena raha makany am-peoririka hoe misy ny mpangary paosy sy ny rehetrarehetra izay zavatra anankiray izay zany dia ngeza be ihany koa hoe tombony ngeza be. Ny anankiray tiako tsindriana ihany koa ny entana raha ohatra ka tsy mety aminao rehefa azonao amin'ny fotoana angalanao anazy ka tsy mety aminao dia afaka averinao iny dia miverina ny volanao. Mora hita ihany koa ny vokatra paritaka eny amin'ny tambazotra serasera sy tranokala samihafa hoy ny mpivarotra. Amin'izao rivotra iainantsika amin'izao zao efa malaza be entre amin'ny farangisosina angamba ny hoe ataontsika hoe vente en ligne. Be en vogue be ny atao hoe vente en ligne. Tombony lehibe ngeza indrindra angambany ny hoe ny anaovana an'io hita en ligne nao daholo tsy mihetsika amin'ny toerana anankiray zany le olona anankiray raha hividy zavatra. Ho fampahafantarana ny tontolon'ny varotra amin'ny vovonana nomerika sy ho fampahafantarana izany amin'ny mpanjifa, isy ny hetsika ho tanterahana ny 20 aprily hatramin'ny 4 Meo avy izao amin'ny vovonana nomerika.
roa volana izao no tsy nandendra tao tsara honena ny Hantsameva Mozole andray soro ary Fort du Chêne efa niantso tompon'andraikitra anivon'ny Jirama ombieny ireo mponina saingy tsy misy vahaolana hatramin'izao. Tsy maraka intsona nefa ny Dabamangy izay vahaolana vonjimaika napetraka mahatratra 3 ariary ny mampatsaka rano iray Dabamavo izay tsy araky ny vahoaka madinika intsondra ny fitarainan'ireo mponina eny amin'ny Madina alak'izao fanandaziana toa ny Santatra Lantinirinienne sy Erikrana Fantsika izao. Mikaikaiky amin'ny fatapan-drano lava ireny ny vahoaka mandidina ny tsara honena ny Hantsameva Mozole handray soro Fort du Chêne. Roa volana izay no tsy nandeha-ndrano amin'ireo toerana ireo. Intelo nandeha izany tamin'ny tsy taona 2024 ity raha ny fitarainan'ireo mponina. Efa ntaonany maro moa ny olan-drano eo anivon'ny fokontany saingy mba mandeha ihany isan-kerinandro teo aloha. Ny antson'ny tompon'andraikitra anivon'ny Jirama ireo mponina malona ny fatapan-drano misy ao an-toerana saingy tsy misy vahaolana hatramin'izao. Somary kintsony anefa ny Dabamanga izay vahaolana vonjimaika nomeny ny Jirama. Efa taoko hoe roa volana mahery zao tsisy rano mihitsy na hoe ndray mitete. Fa ny eny Tsaraonena ny zao party Tsaraonena na Fofifa iny efa matona mahery mihitsy ny tsy nandeha ny rano. Dia misy party ety Andraisoro koa ambanimbany Mozole ao efa 2 taona kosa tsy nandehanany rano. Kanefa ny bombonina tsy maharaka. Eto aminay zao dia misy ny bombonina vaky fa na ny fahatogavan'ny bombonina raha dia tsy maharaka. Fa misy aloha zany mba tonga ihany fa tsy maharaka ny fisian'ny olona eto aminay zany. Ritra ihany koa ny vovo fakany ny vahoaka madinika rano satria tsy maharaka intsony. Voatery mampatsaka rano amin'ny toerana lavitra noho izany ireo mponina. Mahatratra 3 ariary ny mpatsaka rano iray Dabamavo noho ny alavira ny toerana fatsakana. Misy amin'ireo tokantrano azany malandray alariary isan'andro amin'ny vidin-drano fotsiny. 15 000 fois zay tsy haiko eo dia iny tsitsitsina. Fa raha sendra mahita an'ilay mora hoe 10 000 dia mba ohatrany hoe miadakadana kely. 10 000 ny piton. Fa tena mandany noho ny dépense hoe ny PPN ny vary sy ny laoka le rano tena lasa tena ohatry ny volamena mihitsy. Ny vidin-drano nefa aloha isam-bolana na dia tsy mandeha arany rano raha ny fitarainana trano. Nefa rehefa mandoa ny vidy rehefa tonga ny facture Jirama dia misy miakatra ankoatra ny fankontera zany dia mbola misy vidin-drano dia rivotra ve zany no hofidiana eny amin'ny Jirama. Mangataka ny jerena vahaolana maharitra manoloana ny olana mahazo ireo mponina amin'ireo fokontany ireo amin'ny olan'ny rano izy ireo. Antsika indray aloha ny vaovao tapatapany. Isan'ny tarigetra ny komina Anosato andrefana ny filaminana sy ny fahadiovana. Androany maraina be araka izany dia nidina teny amin'ny lalam-pirenena voalohany ny komina sy ireo fokontany ao aminy nanatanteraka fanadiovana. Tsy ny lalam-pirenena voalohany ihany no nanatanterahana ny hetsika fa eo ihany koa ny teo anivon'ny komina Anosato andrefana manontolo izay tafiditra amin'ny hetsika iray volany ny fanadiovana. Ny targetran'ny komina moa dia filaminana sy fahadiovana. Dia izay moa dia ao anatin'ny iray volana fanadiovana izay natomboka aty amin'ny aksa RNA sy ny any anatin'ny tanàna sy ny elakelan-trano rehetrarehetra. Natao izao satria mba ho fitaratra amin'ny vahoaka rehetra, mba ho fitaratra amin'ny komina manontolo izany fanadiovana. Ny natomboka nay tamin'ny aksa RNA satria ity ny tena lalana sy ny vavahady vilona ho an'ny Anosato. Ka izay zavatra zay natomboka nay aty amin'ny vavahadiny Anosato eto amin'ny andehanan'ny Besimaro ka zay natomboka. Tsy hoe natomboka androany foana fa kosa tena ho diovinay matetika izay toerana rehetrarehetra eto Anosato. Ilaina ny fampitomboana ny mpizahatany hitsidika ao Anakaotoliara hoy ny ministry ny fizahantany sy ny asa-tanana manana ny torapasika midadasika sy ny valan-javaboary ao tsy manam-petsosa ihany koa ny komuna ka azo trandrahana tsara nisy noho izany ny fifampidiniana tamin'ny tompon'andraikitra sy ny mpisehatra mba hanatsarana ny sehatry ny fizahantany ao Anakaotoliara sy Belarandra Mazava. Mahasarika ny vahin'ny mpizahatany ny ao Anakaotoliara sy ny valan-javaboary ao tsy manam-petsosa satria misy zava-maniry sy zava-manan'aitsy misy afa-tsy amin'ny faritra atsimo andrefana tahaka ny baobab sy ny karazam-borona fito ambin'ny folo. Mbola azo lazaina fa vitsy anefa ireo mpizahatany tonga ao an-toerana
ka ilana ny fampitomboana ny mpizahan-tany sy makany ho miditry ny fizahan-tany. Mijery aty fotony tena koa mijery ny réserve touristique izay efa misy aty an-toerana, ao misy manam-pesotra, ao atao anatin'ireto commune rehetra ireto. Ity toerana ity dia efa toerana ara-mpizahan-tany hatr'izay ka mila atosika sy tadiavana mpandraharaha mba hitondra fampandrosoana aty amin'ny faritra. Araka ny hitantsika moa zany dia manana toera-pasika midadasika izy amin'ny kilometra sy kilometra maro ary afaka hitondrana fotodrafitrasa eo amin'ny resaka fizahan-tany. Tapaka ny fiainana sy ny fitiavana natao an-tany an-toerana fa isy ny festival any Anakao afaka volana vitsy mba hanasongadinana ny faritra sy ny zava-mahay izy azy ao amin'ny lafiny fizahan-tany. Tonga eny amin'ny 105 metatra ireo teratany malagasy mananika ny Mont Everest Nepal 2 andro izy ireo no tonga teny amin'ny base camp manome hery azy ireo androsatrany sy hanika ny tendry ny Everest ny fankahirezana sy ny afatra tsara avy amin'ny mpanaraka ny tambazotra tserasera aratsika amin'ny Sibelandry mazava ny fananjadiana. Dingana voalohany amin'ny fianiana ny Mont Everest no vitan'ny fianakaviana Zozara telo mianaka, niaritra ny atsika, ny fanala, ny diatongotra izy ireo nandritra ny andro maro, tanjo izy ireo niatratra ny tendry ny Mont Everest ary ametraka ny sainam-pirenena malagasy. Madagascar, faly be zay, efa tonga ato zay Everest Base Camp, ny drapeau malagasy miarakinay, fa faly be zay, fa sy première étape fotsiny, fa mpona mandeha ambony be zay. Ambony be, miaraka famille daholo zay, ambony be mandeha. Grâce à votre énergie, grâce à vos encouragements, saute apetsaka Madagascar. Anareo ampiny miaraka énergie-nareo, anareo ampiny zay mety mandeha ambony any, saute apetsaka e. Manome hery azy ireo androsatrany sy hanika ny Everest ny fankahirezana sy afatra tsara avy amin'ny mpanaraka ny tambazotra tserasera, ekipa marany koa no manaraka ao anatiny dia an'izy ireo mirefatra amin'ny 4 metatra moa ny Mont Everest en Nepal izay tendrombohitra avo indrindra eto an-tany. Hovataritsika miaraka indray ny voambolana ao amin'ity sabotsy ity. Toy izao indray ny voambolana ianarantsika amin'ity androany ity. Foizina, no hoe foizina dia sokajiana ho mpamary toetra, ilazana olona saripo, zany hoe mora tezitra na kizitina. Raha amin'ny fiteny frantsay dia ny hoe irritable na koa hoe coléreux no mitovy hevitra aminy. Voambolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, mila tony rehefa miresaka aminy fa mora foizina izy ka sao anahirana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, aza dia foizina loatra fa sao sanatria azo aretiny hoe ianao. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'izay ty voambolana hoe foizina ity araka ny tokony ampiasana azy rehefa miteny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Mbola sainatrany isika anaraka ny fandarana ny atsy aminay amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao izay kosa dia mametraka ny mandra-piona ao amin'ny manaraka indray. Velomaro tompoko lasy, tompoko vavy.